ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Fifaholiana hoantsika indray ry havana no tafahoana sy tafaraka amin'ny alalan'ny teonjam-peo ity amin'ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao mandrakariva izahay. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay, mankasitraka anao izay. Noho ny famindram-po no ny fitahiana no ny fitiavanao. Noho ny amezanao ity fotoana ity ahafahanay miombana indray amin'ny fandinihana ny teninao. Ahafahanay maka ny lesona hitondranay ny fiainanay. Ahafahanay ahafantatra izay lalana tokony izoranay mandritra ny andro izay mbola sisa omenao anay. Misaotra indrindra fa fitiavanao lehibe izany. Ankehitriny mamindrafo aminay mamelany elokay fa tena betsaka ny zavatra nataony tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao, na dia efa mianatra ny teninao, mandinika ny teninao, miaino ny teninao isan'andro ary izay, dia tsy manatanteraka ny teninao fa matetika dia mpiaino fotsiny ihany. Mpiaino manadiny fa mpiaino tsy manatanteraka ka dia mangataka ny indrafonao izay. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Ankehitriny mangataka aminao izahay. Ny fanahy masina ataovy ao anatin'ny tsirairay avy ampianatra anay sy hitarika anay mandritra ity fotoana ity sy mandritra ny andro rehetra mbola iainanay. Dia taio ny mpiaino rehetra, taio ny fitaovana izay ampiasaina, taio ny mpiara-miasa rehetra. Amin'ny anarana Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampalalao azy lalana tokony alehako fandaharantsika izao. Miaraka aminao ao anatin'ny fanolorana fandaharana zokiriry. Jerentsika ny ten'Andriamanitra araka azy voalaza ao amin'ny Salamo. Salamo 7:1. Salamo 7:1. Jereo ny baibolinao raha ohatra ka azonao tao dia jereo ny baibolinao. Ny andiny voalohany ka hatreo amin'ny andininy 12. Salamo 7:1. Andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Ianao ny fivavako ary atongolany amin'ny fonako ny sofinao. Valeo aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Ary aza dia mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana, fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo, namely ny aiko lavy tamin'ny tany izy, nampitoeriny tao amin'ny maizina aho toy izay efa maty ela. Dia reraka ny fanahiko atao anatiko, fa diranovana ny foko atao anatiko. Mahatsiaro ny andro fahiny ho ary misaina ny asanao rehetra, ny asan'ny tananao no eritreretiko. Manaty tananao ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Faingana amaly Jehovah, fa reraka ny fanahiko. Aza manafina ny tavanao amiko, fa andrao tahaka izay midina any am-pasana aho. Ampandrenesi ny famindram-ponao noho ny maraina, fa ianao no itokiko. Ampalalao azy lalana tokony alehako, fa aminao no ananganako ny fanahiko. Jehovah, vonjeo amin'ny fahavaloko, ao aminao no hereko. Ampianaro anao ny sitraponao, fa ianao no Andriamanitra. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina. Noho ny anaranao Jehovah, velomy aho. Araka ny fahamarinanao avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Fa araka ny famindram-ponao
fongory ny fahavaloko, faharingano izy rehetra mampahory ny fanahiko, fa mpanomponao aho. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho jerentsika nandritra iny volana janoary iny ny resaka fandinihan-tena, dia resaka fanetretena, resaka fiaikena heloka sy fibebahana, resaka fiovam-po. Zay zany ny resahantsika tokony ho atao zany rehetra zany satria fotoana ny anaovana izany amin'izao fiandohan'ny taona izao. Fotoana fijerevana ny lasa rehetra hoe nanahoana ny lasa, dia fotoana hijerevana hoe ahoana kosa indray no hitarihana ny ho avy, ahoana ny fomba ho entina miaina indray mandritra ny ho avy, satria efa fantatra hoe ahoana sy ahoana ny fandehan'ny fiainantsika tamin'ny lasa iny. Ka anankiray aloha dia izao ho jerentsika androana hoe aminao ny fieritreretanao, ny fisainanao nanao ahoana iny taona lasa iny, dia ahoana ny eritreretinao amin'ity taona ho avy ity. Jereo ny fiainanao manokana, jereo ny fiainan'ny manodidina anao, manahoana sy manahoana eo anatrihan'ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika, eo anatrihan'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, eo anatrihan'ny maha-kristianina antsika. Ny tenin'Andriamanitra eto dia mitaraina eo amin'ny andiny voalohany: Jehovah ianao fivavako ary atongolano amin'ny fonako ny sofinao, valio araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao, ary aza mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana, fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Davida no niteny izany. Fandeha hiara-iombona amin'ny Davida koa tsika, fona mivavaka, mangataka amin'Andriamanitra ary manaiky ny fahadisoantsika, fa tsy misy olona ho marina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy olona ho marina, tsy misy olombelona ho marina eo anatrehan'Andriamanitra na iray aza. Fa izao rehefa samy nandinitsika nandritra izay fotoana zay, no resahana tao anaty fandarana tamin'ny volana janoary iny zay. Fa rehefa fantatra izany dia inona indray zany no tokony atao? Inona no tokony atao? Tadiditsika tsara ilay resaka an'ilay vehivavy azo nitsangatsanga iny. Mafy no nahazo an'iny vehivavy iny nentina ho torahana vato satria tratra nanao fahotana. Tonga dia eritrereto an-tsainao aloha fa tsy ny fitsangatsangana ihany ny fahotana, fa be dia be ny karazana fahotana. Ka raha mendrika torahana vato ny olona azo nitsangatsanga, dia tokony ho afamaina ve ny mpangalatra? Tokony ho afamaina ve ny mpamono olona? Tokony ho afamaina ve ny mpandainga, ny vavolombelona mandainga sy ny karazany io? Tokony ho afamaina ve ny mpanompo sampy? Ny ankamaroantsika nefa dia samy nanao karazana fahotana samihafa. Izany hoe raha ny tokony ho izy rehefa misy ny fanamelohana dia izay mpanota rehetra no elohina. Ka izany indrindra no iombonantsika amin'ny Davida eto, hitarainantsika amin'Andriamanitra, angatahantsika amin'Andriamanitra. Tena mangetaheta famonjena, mangetaheta famelana, mangetaheta fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny andiny fahaenina manko dia izao no teneniny io: manaty tanana aminao ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Tany mangetana izany tany maina, karakaina. Tadiditsika tsara tamin'ny mbola tsy avy ny orana, tena memenina daholo ny olona, mitaraina daholo ny olona. Tokony ho avy ny orana mba hisian'ny rano, satria ny rano fisotroana tamin'izany hifampitadiavana,
ilatsentana ny rano sotroina azy. Ny rano andrahoana sakafo, ny rano isasana na anasana zay anasana lamba na anasana zay tokony ho sasana rehetra, tena nanahirana. De nitaraina tamin'izany, tena manoatra noho izany no tokony ho etaeta ao anatintsika eo anatrehan'Andriamanitra ny azahoantsika famonjena, azahoantsika fahamarinana, azahoantsika ny famelana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary milaza mihitsy Davida reraka andiny fa fito fa angana maly aho fa mingana maly aho Jehovah fa reraka ny fanahiko, aza manafina ny tavana ho amiko, fandrao tahaka izay midina any am-pasanao. Reraka, vizaka, efa ho faty, kely ny aina, efa kely ny fanantenana zany raha ohatra ka tsy miaino Andriamanitra, raha tsy mamaly Andriamanitra. Ary izany no tenany hoe aza manafina ny tavanao amiko, fandrao tahaka izay midina any am-pasana. Ampandrenesy famindrapo noho ny maraina, fa ianao no nodokiko. Ampahalala ho azy lalana tokony alehako, fa aminao no agnanganako ny fanahiko. Eo zany. Ampahalala ho azy lalana tokony alehako, izay no lohatenin'ity fandarantsika ity. Ary io ten'Andriamanitra eo amin'ny Salamo 119:7-9 tapany faharoa io mihitsy no nankana azy. Ampahalala ho azy lalana tokony alehako amin'izao fotoan'izao raha tena nandiny tena marina tsika, tena fantatra ny fahotana sy ny fahadisoantsika rehetra, dia ny bebaka ka vonona hiala amin'izany. Inona ny tokony atao? Mangataka amin'Andriamanitra, mangataka amin'ny Tompo, mangataka amin'i Jesosy, ampandreneso ny famindraponao noho ny maraina, fa ianao no itokiko. Ampahalala ho azy lalana tokony alehako. Zany hoe ny Tompo mihitsy, Andriamanitra, Jehovah no mitarika atsika amin'izay tokony aleha, mampahafantatra antsika izay lalana tokony alehantsika. Tsy mahavita tena tsika, tsy mahatakatra izay tokony ho sainina ny fisainantsika raha tsy ny fanahy masina, raha tsy Jesosy Kristy no mitarika antsika. Ka mila mangataka amin'Andriamanitra, mahazo famindrapontsika, mahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra, fa mba tsy hiverenana amin'izany fahotana izany intsony, araka nylazaina tamin'ilay nolazain'i Jesosy tamin'ilay vehivavy hoe mandehana dia amin'izao sy azao aza manota intsony. Ahoana ny atao mba tsy hiverenana amin'izany fahotana izany intsony? Andriamanitra ihany, Jesosy Kristy ihany, fanahy masina ihany no afaka mitarika antsika sy manoro lalana antsika, manoro hevitra antsika mba tsy hiverenantsika amin'izany fahotana izany intsony. Fa raha ny herintsika ihany dia tsy ahefa na inona na inona tsika. Marina dia marina ny tenin' Jesosy Kristy hoe mety ihany ho fanahy fa nofony tsy manan-kery. Le fanahy ao anaty eny mangetaeta te hanao fahamarinana, te hiala amin'ny ratsy fanao rehetra, te hibebaka, te hiova, fa le nofo tsy manan-kery, tsy mahazaka, manoloana ny filana maro isan-karazany, manoloana ny rehaka momba izao fiainana izao, manoloana ny zava-misy entin'ny fandrosoana, entin'ny fivoarana eo amin'izao tontolo izao, amin'izao fiainana izao. Zany anie mahatonga ny fakapana be dia be. Ka rehefa tsy ny fanahy masina no mitarika dia mazava ho azy fa misy fanahy hafa mitarika, misy fanahy anankiroa miady ao anatintsika, mandrivotra antsika, misintona antsika, misarika antsika hanaraka ny sitrapony sy ny filany. Ny sitrapon'Andriamanitra sy ny filaniny fanahy masina dia zao: isika manaraka izay lalana misoritan'Andriamanitra alehantsika, manaraka ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no hitarihan'ny fanahy masina antsika.
fa iatsen-daniny zany zay tsy manaiky resy moramora fa miady mafy ny fanahy ratsy, ny fanahy andevoly, ny filàna maro isan-karazany misarika antsika hiala analavitra an'Andriamanitra de anaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ho tia zay zavatra rehetra eo am'izao tontolo izao de filàno maso sy ny filàno nofo ary nyrehaka momba zao fiainana izao zay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Mifandrirotra ireo fanahy reo, miady ireo fanahy reo ary mifaninana. Ary aza adino fa eo an-daniny zany ihany koa ny fahavalo isan-karazany de be dehibe. Mandrirotra anao, misarika anao, mandavo anao, mamandrika anao etsero mba hahatonga anao andala sitrapon'Andriamanitra, hiala amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Zany anie no zava-misy ka raha tsy manaiky tena ho tarihan'ny fanahy masina tsika mangataka amin'Andriamanitra isan'andro. Isan'andro mihitsy no angatahana amin'Andriamanitra. Jehovah ovinjeo amin'ny fahavaloko fa ao aminao no ireko. Ampianaro ny sitraponao fa ianao no Andriamanitra. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina. Zany hoe lay fanahy masina mihitsy no angatahana hitarika antsika amin'ny fahamarinana. Zany moa no vavaka nataon'i Jesosy ho antsika. Rehefa mivavaka izy hoe manamasinina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra lay fahamarinana, iny no arahana, iny no ekena fa iny no mitaridalana antsika ahafahantsika manao ny marina. Fa ny fanaovantsika ny marina zay ny tadiavin'Andriamanitra hiainantsika. Mizotra mankany amin'ny lalana, mankany amin'ny fiainana mandrakizay mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika raha manao ny fahamarinana, raha mandeha araka ny fahamarinana. Fa raha mivily, miakavia na miakavanana ka miala amin'izay fahamarinana zay isika, miala amin'ilay fitarihan'ny fanahy masina, de mazava ho azy any amin'ny elo mirehitra afo, any amin'ny fahafatesana mandrakizay, any amin'ny fijaliana mandrakizay no mivatana izany lalana izorantsika izany. Lalana malalaka, tsy misy fepetra, ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Fa ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay lalana hety, misy fepetra mifehy, tsy azo tikaina fa tsy maintsy manaraka izay fepetra izay isika. De ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mila manolotra ny tenantsika manontolo, ny fontsika, ny fanahitsika, ny herintsika, ny saintsika manontolo ho fihezin'i Jesosy Kristy isika, de izy no mitarika antsika. Ka amin'izay zavatra rehetra atao de fantaro mandeha miaraka aminao amin'ilay zavatra hiainanao na zavatra ataonao ve Jesosy Kristy. Mandeha miaraka amiko amin'ilay zavatra ataoko na zavatra hiainako ve Jesosy Kristy. Ataovy, azo antoka izany. Fa raha azo antoka izany mandrosoa, aza mierikerika, aza mihemotra tsony. Fa raha tsy azonao antoka hoe mandeha miaraka aminao amin'izay Jesosy Kristy, miverena indray aloha mandiny tena, de miverena indray mibebaka. Fa raha tsy zany ho lasa ho any amin'ny elo miretrafo ihany le lalana izay izoranao. Zao anefa ny tady eo, tsy hoe isan'andro ianao hiverina andiny tena, de hiverina hibebaka, de hiverina hifona, de ohatr'izay isan'andro. Fa ny fahotana efa nialanao androany tsy hiverenana intsony mandrakizay. Zay ny dikan'ilay hoe mibebaka. Ka raha te handeha amin'ny lalana izay hitarihan'ny Tompo anao ianao, de tokony manaraka tsara izay hitarihan'ny fanahy masina sy hitarihan'i Jesosy Kristy. Raha lalana hitanao fa tsy andehanan'i Jesosy Kristy, de
ialao miviliana lalana. Ohatra, ame ohatra, le vehivavy azo nitsangatsanga. Jesosy Kristy tsy handeha ny lalana mankany amin'ny fitsangatsangana. Ka raha misy olona nitsangatsanga dia tsy hiaraka aminy an'izany mihitsy Jesosy Kristy, dika zany miala amin'izay izy raha te hiara-dalana amin'ny Jesosy Kristy, raha hanaraka ilay lalana sy ritan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy hiaraka amin'ny olona mangalatra. Miala Jesosy Kristy fa tsy hiaraka amin'ny olona mangalatra. Ka raha misy olona hangalatra, dia eritrereto tsara hoe Jesosy Kristy miaraka amiko ve ianao sa tsy miaraka amiko? Rehefa tsy miaraka aminao izy mivilia lalana, tadiava lalakafa. Fantaro ny sitrapon'Andriamanitra dia izay lalana mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izorana. Raha misy olona mpiteny ratsy dia izao, fantaro Jesosy ve momba miaraka amiko amin'izao fitenenana ataoko izao, izao teny ataoko izao. Fa raha fantatrao azonao antoka fa miaraka aminao izy amin'izay fitenenana rehetra ataonao sy avoaka ny vavanao ka miaraka aminao izy, dia toy izy izay. Fa raha tsy azonao antoka izany dia mazava ho azy fa tokony miala amin'izany avy hatrany ianao. Tsotranay ilay izy mivavaka isika miaraka amin'ny Davida, hampalalao azy lalana tokony alehako, dia mampafantatra antsika ny lalana tokony alehantsika sy tokony hizorantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ka rehefa lalana, rehefa fiainana, ninona atao ka tsy miombona amin'izany Jesosy Kristy, fa mifanohitra amin'ny sitrapony, mifanohitra amin'ny zavatra kendreny, mifanohitra amin'ny zavatra nanoloran'ny ainy, dia ialao fa tsisy izany. Isika anie no andrasany, ny tompo efa mitari-dalana antsika, ny fanahy masina efa nalefany. Alefako mankaty anareo mpananatra dia izy no hitari-dalana anareo, hitarika anareo ho amin'ny marina rehetra. Izay no teneniny any amin'ny Jaona 5:10. Raha tonga ny mpananatra dia izy no hitarika anareo ho amin'ny marina rehetra. Ka io fanahy masina io zany, araka amin'izany fanahy masina zany dia tsy tia faharatsiana, tsy tia fahotana, tsy tia fahalotoana, fa fahamarinana, fahitsiana, fahamasinana, fahadiovana. Izany no tadiavin'io fanahy masina io hitoerana sy hiaraha-miaina, hiaraha-monina, hiaraha-ndalana. Ka rehefa te hiara-dalana amin'ilay fanahy masina izay nalefa ny tompo hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra antsika, dia izao tsy maintsy miala amin'ny fanao ratsy rehetra, amin'ny fanaon'izao tontolo izao, amin'ny fiainan'izao tontolo izao, amin'ny rehaka momba izao fiainan'izao, amin'ny filamy maso sy ny filany nofo maro isan-karazany. Izao fiandohan'ny taona izao, fiandohan'ny taona satria mbola vao manomboka. Androany ny alakamisy voalohany arahantsika mifandarana amin'ity volana febroary ity, volana faharoa amin'ity taona ity. Mbola vao volana iray ny lasa. Tena mila mandiny, tena lalina mihitsy dia ataovy azo antoka dia amin'izao volana febroary izay vao manomboka izao, ataovy antoka dia amin'izao hoe miaraka amin'ny tompo ianao dia miaraka aminao izy. Ataovy izay tsy hisarahana aminy, atao izay hifikirana aminy, tazomy mafy izy, aza vela hiala. Ny fitazomanao azy tsy hiala dia ny fanarahanao ny teniny, fanarahanao ny sitrapony, fanarahanao izay hitarihan'ny fanahy masina anao amin'ny alalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo amin'ny fiainana rehetra, eo amin'ny fitondran-tena, eo amin'ny asanao, eo amin'izay rehetra ataonao. Karazan'olona marobe no eto ambonin'ity tany ity, dia karazan'olona marobe koa no miaino amin'izao fandaharana izao, fa samy maka ny tandrify azy. Ao anatin'ny fandaharana matetika dia misy ny olona tsy mazaka izay zavatra marina ambara, fa misy tena hoe voatsindrona ny fony noho ny fahamarinana izay ambara ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa voatsindrona ny fony, tapa-kevitra izy ny ova, tapa-kevitra izy ny bebaka, tapa-kevitra izy hanavao ny fanoloran-tenany.
zay ny zavatra ilaina. Fa ny olona zay tsy mahazaka de miala, de vao mainka mivarina mankany amin'ny fahaverezana. Mampalahelo ny olona tahaka an'izany. Fa ny antsika zany ny zavatra kendrena de zao hoe ny fahatsapanao ny fahadisoanao ka anekenao, anetrenao tena, anekenao ny eloko, anekenao ny bebaka, anekenao ny iova, de mitarika anao mihatsara hatrany, mandroso hatrany mankany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary manaiky hitoeran'ny fanahy masina zay mitarika antsika mandrakariva. Zay no zavatra takina. Ny lalana zay andehanantsika amin'ity tamin'ny fandalovana ity, misarika antsika de misy sapany anankiroa. Fa ny tanjona kendren'ireo lalana amin'ny sapana anankiroa ireo samy hafa ary tena mifanohitra, na fiainana na fahafatesana. Fa ny tompo miteny amintsika hoe mifidiana amin'ny fiainana mba ho velona ianao. Fa rehefa tsy mifidy ny fiainana ianao de mazava ho azy fa fahafatesana zany no fidinao. Ianao mety tena za tsy mifidy fahafatesana zany fa tena fiainana mihitsy raha fidiko na tonga nanao an'zao na nanao an'zao na nanao an'zao. Fa le safidinao mitarika anao mankany amin'ny fahafatesana. Mila fantarinao tsara ny safidinao, ny amin'izay lalana tokony alehanao, ny amin'izay lalana tokony izoranao amin'izao fiainanao sisa izao. Efa sisa ny fiainantsika izao efa lasa ny taona rehetra tany aloha tany zay niainantsika. Asa mety 4 taona ianao na 5 taona, fa sisa ny ambiny. Raha atao hoe lasa ny 70 taona ka mipetraka le ten'Andriamanitra hoe 80 taona na 70 taona raha mateza indrindra de 30 taona na 70 taona ny sisa. Ka izay sisa izay no miatoka. Zay no miatoka no avinao. Ny efa lasa iny. Fa miatoka no avinao de zay sisa izay. Raha miovy ianao, mandeha mankany amin'ny lalana zay tarihan'ny fanahy masina, tarihan'ny tompo ianao, tsara no avinao. Fa raha tsy miovy ianao, fa mbola manaraka zay efa fiainana tsy nety, ratsy no avinao. Raha tsara ny nalehanao sy ny zoranao sy ny iainanao hatramin'izay ka mbola manaraka an'iny ianao tsy miovy fa tsy mivily, tsara no avinao sy ny hafaranao. Fa raha mivily miala amin'izany fahamarinana sy fahatsarana sy fahamasinana efa niainanao zany ianao, de mivily mankany amin'ny fahafatesana koa ianao zay. Mandinihy tena, mieritrereta de tanterao zay ambarany ten'Andriamanitra aminao, amintsika rehetra ny fiadanana de ho an'Andriamanitra voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fotoan'androany zay nomenao anay. Tsy tanteraka tokoa zay fa mpanota, nefa ny teninao de mampianatra anay manaraka zay lalana hitarihanao anay amin'ny lalana fanahy masina, amin'ny lafiny rehetra, ny fiainanay, ny asanay, ny fonay, ny sainay, ny herinay rehetra, ny tenanay, de tianay manaraka anao sy anaraka ny sitraponao araka izay itiavanao azy, mba hahatonga anay hanana ny fiainana mandrakizay araka ny tanjona zay kendrenao anay. De misaotra indrindra noho izany teny zany. Fa ny fanahy masina koa no tsy maintsy ataonao anatinay tsirairay avy ahafahanay mampiatra izany amin'ny fiainanay. Ary de ampianary koa zay mba hahafahanay mizara amin'ny hafa. Zany no angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy de taio ny mpiainy rehetra ho fiain'ny fahasoavana sy fitahiana mandrakariva amin'izay atao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. De mametraka mandram-piona mandram-pitafa amintsika rehetra mpanaraka sy mpiaino radio Vamasoa izay amin'ny herin'ny toy izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra aminao ny fiadanana. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako.
fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.